Trangapsala Demoniaca Japici Mentia Fake Problema nolla sa caravan Era sinilaza wanande manite uapabe Salazione Salzimezzi tungue Alzimezzi mangiuse Salazione Salzimezzi tungue Alzimezzi mangiuse Vita giore a saloa Nito tramte sosi Katenga la sazanani Tia kweki para sagatale Mangaraka anay Ni paswava nga marube Salazione Salzimezzi tungue Alzimezzi mangiuse Salazione Salzimezzi tungue Alzimezzi mangiuse ZIONA Firaisana Tsy mialondrafe Tsy magnavake Mitory filazatsara Nateraka mbaharesy Setriki fitaya Setriki fitaya Setriki fitaya Setriki fitaya Bikibun fa umbiasana Bikibun fa umbiasana Bikibun fa umbiasana Bikibun fa umbiasana Venu fa sambarange Fa sambarange Fa sambaurianga Venu fa sambarange Ilumangong balimbabake mangarane Ilumangong balimbabake mangarane Otiengong fa umbiasana mangarane Otiengong fa umbiasana mangarane Fitayanga Ven fa umbiasana Fuki fa umbiasana Arone Salazione Salzimezzi tungue Alzimezzi mangiuse Vulang fa marinhe Salazione Salzimezzi tungue Alzimezzi mangiuse Salazione Salzimezzi tungue Alzimezzi mangiuse Manga Salazione Salzimezzi tungue Miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Magnano mbola tsara atsika avao ny tamatavy sady magnantitra ny fankasitrahana amitsika zay magnaraka tsy tapaka ny onjapeo eto amin'ity TV Plus tamatavy ity. Miaraba ihany koa atsika mpagnaraka any amin'ny internet, miarahaba atsika rehetra tsy ankanavaka na lahy na vavy. Fiadanan'ny tompony ao amin'ny tokantragnonao ary ny fanahy masina ampandresy anao. Soratsika Andriamanitra ny amin'ny
fatanterahany zavatra rehetra ary ankasitrahana ihany koa izy nomeny tombonandro atsika afaka mitrôtro aketo niany ty. Ny tegnako pasteur David Rakotonandrasana moa no miaraka aminareo mankasitraka indrindra. Melohany tondrako ny afatr'Andriamanitra de tiako ihany ny mamerigny fisora ho amitsika vahoaka ny Tamatavy zay namaly ny antso tam'le séminaire angezabe zay nataotsika tao amin'ny Foyer Social Canada tamin'ny 7 sy ny 4 volana Novambra lasa teo. Miverigna amin'ny lohany ndray zao ny programme rehetra aty ambolo madinika ndray ny fotoanatsika rapitsoa manomboka amin'ny 7 maraina ny hariva amin'ny 2 sasany. Marigny moa araky nefa teneniko foana fa tsy agnavahagna nizaniza ny famonjena ny fotoam-bavaka, tsy mialondrafy ZIONA Firaisana ary vonina ifandray na aminiza. Zay no ela riavana fa magnomagna koa tsika to ZIONA séminaire angezabe zay arahana fagnamasinagna tokatrano amin'ny 23 décembre ho avy zao. Io zany tena hoe mbola misokatra zany fisoratagna agnaragna ho an'ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka. Magnano antsoavo na mpivavaka to ZIONA anao na tsy mpivavaka ka vogno anao isora-panambadiana, vogno anao mba ho amasinina ny tokatragnonao dia misokatra ho atsika zay fikarakaragna dossier zay mandrapatonga ny 23 décembre. Marigny eto moa zany fa ny fiangonagna no miantoka ny fandanigna rehetra, ny dépense agny amin'ny la mairie sy ny sakafo hoanigny agnatin'izy ao ny fiangonagna no miantoka azy. Ary tsisy zavatra ifaim-bolana ny ariary ankoatra ny vadinao ihany tadiavinao ndesinao ao dia aveo ny akanjo ataonareo sy ny peratra. Fa ny sakafo rehetrarehetra, ny fandanigna rehetrarehetra ao dia ny fiangonagna no miantoka azy. Amin'ny 23 décembre no atao ny fety be fa ny 22 décembre no atao ny fisoratana. Ka aterodeny zao ny dossier-nao raha mba te hagnamasigny tokatrano anao. Averiko ndray mandeha fa tsy voatery mivavaka ato anao vao afaka manao an'izay fa na iza te hirotsaka mba hoe andeha hagnatanteraka an'izany dia misokatra ny varavarana. Mahazo mi-invité anao zay nombre n'olo tianao invité fa afaka alefanao lolo fotsiny ny nombre nareo de azadignany koa fa nareo no miantoka ny couvert sy ny latabatra hinana fa ny ataon'ny fiangonagna sakafo, loka, entrée, résistance, dessert ary ny gâteau ny mariage sy gâteau zaraigna amizay olona invité nao azo antoka tsara ny fikarakarana ary efa fanaotsika isan-taogna le izy. Ka magnano antsoavo zao teo tsisy resaka politika zany tsisy resaka ambadiky na ankolaka fa fitorina filazantsara no atao itona olona mba ivavaka am Jesosy no tanjona. Zay no ela fa ivavaka tsika agnondriky ny lohatsika agnatanterantsika ny ty fotoana maventy be niany ty. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka mametraka an'izao fandaragna zao ambany fitarianao. Tononona eto Jesosy io ny fahasoavana, fandresena, valimbavaka, fahatsarana, fitsaharana. Indrindra mba atonga an'izao message zao tafapetraka agnaty fon'ny olona hitondra fandresena. Mivavaka manokana kosa tompo an'izay rehetra marary ka miaino anahy na mijery an'izao fandaragna zao andray fanasitranana n'izy. Zay rehetra managna olagna amin'ny lafiny arabola tononoko eto ny fitahin'Andriamanitra amahany olagna rehetra. Raha vako ny sakatsakana sy ny asan'ny maizina. Reo karazana fagnahiny na fagnafody gasy famosaviagna nataon'olo amin'ny tokatrano amin'ny olona mijery anahy io. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy any am'izao an'izao manonona sady mitsodrano fa mandresy anao io tahin'Andriamanitra ny fiainanao, ny fanamasina ny anampy anao, ny ran'i Jesosy mandrakotra ny fiainanao. Ary ambarako fa voatahy izao fotoana lehibe androany zao amen. Zay ravagna noela fa izara secret anankiray aminao za hoe vitao hatramin'ny farany zay zavatra ataonao. Vitao hatramin'ny farany zay zavatra ataonao. Mila azontsika fa ny zavatra rehetra de mipoitra tamin'ny alalan'ny tanjona daholo. Na ino de tsy maintsy mipoitra tamin'ny alalan'ny tanjona. Igny le nazavaiko teto raha tadidinao hoe ny tanjona na ny but c'est un indicateur de problème que vous avez créé par laquelle vous devez résoudre. Ny but na ny tanjona zany de karazana problème zay niforogninao mba hovahana. Io matetiky mahatonga olo tsisy tanjona satria tsy te hamaha olagna izy, tsy te handray andraikitra izy. Ka na inona zavatra natao de tsy maintsy niainga tamina tanjona. Ny zavatra atao rehetra zany de tagnana nipoitra. Niainga tamina fisaintsainana, niteneniny vava, ny soratagna de aveo ny realizeny. Ka ny olona tsy managna tanjona de mitovy amin'olo maty mbola velogno. Efa nazavaiko zay raha tadidinao.
raha tsy managna tanjogno zany anao de mitovy amin'olo maty nefa anao mbola velona. De agnatin'io ndana sorato ny projetnao, mba managna zany projet ho avy zao taogna vaovao io ino zao projetnao, mandrata projet, sorato ny projetnao rehetra de asivo délai na fempotoana ny réalisation l'izy, asigna délai zany. Ohatranao zany agnamboatra tragno za de asivo délai hoe agnatin'ny 3 mois, agnatin'ny 6 mois, agnatin'ny taogna raiky tsy fantako, ataovy araky zay zavatra zakany sainao, zakany finonao, ilaigna zany zavatra toroko anao zany. Za zao managna cahier maventy be zay za aminao, cahier fa antitra be zay, ary vao mijerevako le izy vetivety nahitako hoe avant 40 ans je serai na le za vao tonga zay hay marigna manisy an'ity ny soratako ato raha tsy mifixe timing anao anao ono ny ampahomby anao, tsy possible. Raha nangana tragno anao mila apetraka hoe firy taona ny avitan'le tragno, hoe agnano tragno anao de 1000 ans, tsy possible zany. Ary tiako ihany koa mampatsiahy anao fa ny olona managna tanjona tsy tia minamagna amin'olo tsy tianao ninininy. Ny olo managna tanjona tsy tia minamagna amin'olo tsy tianao ninininy, ary tsy tokony hiaraka amin'olo tsisy tanjona. Ho anao andeha hanambady tsy ho ela io, ndany ambagno tany maloha tanjogny le tovolahy na tanjogny le tovavy hiara-dala. Fa ny akamaroantsika malagasy raha vao nahita tovolahy beau gosse de fa je t'aime, de fa miaraka akagny, de lasa mipetraka andragnony agny, tsy mba nagnontanianao aby hoe inona ny tanjony. De io zavatra io no miteraka nantsona hoe fantrana amin'ny fiainan'ny malagasy. Olo sombo tsisy tanjogny andeha akao ka raha mety fogna tonga akao, torimasony atao betsaka, fandriagna ny priorité. Fa mba apetraho hoe ity olo tiako ty, ity olo miaraka aminahy ty, ino tanjognazy. Eo zany le izy ravagna. Apetrao tsara zavatra zay aza minamagna amin'olo tsy mahomby, aza minamagna amin'olo andany leranao, fa ndana jerevo olo mba managna tanjona, ndana miara-dalina amin'olona mba misy zavatra tiany ho atao. Eo zany le izy. Ary manana tanjona, ohatra hoe anao zany zao hoe olo mba misy programme, olo andeha ho camaradinao ndraiky olo tsisy programme, ka ny olo managna tanjona tsy tia minamagna amin'olona tsy tianao ninininy. Eny fa na de ataoko hoe namagna vaovao le izy, eny fa na de ataoko hoe niara-nianatra azy nareo, mety ho gagy anao na de olo niara-nianatra aminao zao fa tsy intéressé aminao izy, fa lasa nanagna camarade hafa. Dozina hoe mba miavogny le bandy igny, za karaha olo tsy fantany, za ke nefa niara-niandry taminanjy, mety niara-niandry taminanjy anao fa anao tsisy tanjo. Mety raha mandany leranao de andeha hinan-toaka, raha mandany leranao andeha anjengy viavy, raha mandany leranao plaisir. Fa misy ndraiky olo agny zay hitany managna programme de zay alô za hiaraka am'raiky ty. Eo zany le izy ravana, satria na ny finono ny zavatra resanao aza mandreraka be. Ndray zany izy mba te ino eny raha volagninao fa vao mitandregny anao izy tonga de reraka be. Satria ino raha mba volagninao raha tsisy raha filagna anazy. Izy ka miaona anareo tsisy raha koragniny anao. Izy ka mba miresaka aminao izy tsisy zavatra important mba mivoaka ny vavanao. De zay alaka moramora za mirangaha ty fa tsy tondra lavitra. Ny fanambadiagna ihany koa tsisy tanjo. De ao matetiky miteraka ny antsoko niteneny teo hoe fantrana. Ary mila petraka anao fa ny fanambadiana tsy tanjona koa fa fiaina, c'est la vie. Tsy hoe za zegny andeha hanambady, tsy tanjona zegny, fa olo izy ko lalahy ko viavy tsy maintsy manambady. Donc tsy tanjona zegny fa c'est la vie, karaha ataonao mirespirer io fiainagna io fa tsy tanjona. Zany hoe lalagna tsy maintsy lalovana. Ndana manangana zavatra de vitao hatramin'ny farany. Andreny any sasany ny projet no de andeha voyage. Za indeha à Paris, za indeha Dego, tsy tanjona zany fa fomba fanaon'ny olona mpandrisy. Ny voyage revagna tsy tanjona fa fomba fanaon'ny olona mpandrisy. Ohatra hoe mandeha manao voyage d'affaires. Tanao, il ne veut pas voyager, mais il y a quelque chose à faire dedans. Tsy hoe andehanao andeha agny Paris de andeha fotsiny comme ça. Matetiky ny olona voyage d'affaires, voyage d'études, fa ny sasany tanjona ananjy andeha voyage. Tsy tanjona zany fa fomba fanaon'ny olona mpandresy. Ny tokony ataonao de manao zavatra mba andresenao de aveo anao mandeha mivoyage. Zay le izy. Fa tsy hoe tanjonanao andeha voyage. Andeha Amerika hono izy. Zany hono tanjona ananjy. Za mila andeha Miami, mila andeha en Amerika.
de raha tonga agny anao hiteny hoe Amerika aketo zahay je suis là Amerika fa ozy Amerika aminao hoe misy vola amposinao agny ozy anao mandendeha aty io satria Amerika tsy fandehanan'olo sahira za milaza aminao fa feno mpangataka ao an'Amerika ao misy mpangataka ao nefa ny tanjonao de hoagny ary maro no mizesta hoe tafita za tafaboaka za satria nakagny Amerika agny Amerika ny zanako tsara be zany fa ao koa njavatra anakiray tokony apetraka ao raha hoagny tokony misy tanjony misy angery avagna olona mandao asa tsara faran'izay tsara eto Madagasikara mba andeha nasa lasietin'olona agny Frantsa fotsiny zay fotsiny alany asa ananjy na milomany vady amanjanaka io fa nahazo visa ony izy nefa asany akagny ndeha nasa lasiety asany akagny ndeha ikapa gazon tsy ratsy zany fa fivelomagna daholo zany fa mba mandiniha za tegna miteny aminao fa tsy tokony hisy malagasy mpanofa trano zany mety halanao maregny azy fa zay ny mariny tsy tokony hisy malagasy mpanofa trano zany fa le fomba fisainana no mila miova le fomba fisainana no mila miova tsy pindragny anao fa tompony vakio ny Deutéronome 9:11 fa mampianatra an'izay izy Deutéronome 9:11 ka ny olona mavita zavatra hatramin'ny farany ihany no mahazo valipity sy vokatra tsara anao zany raha vao magnano raha raiky vitanao hatramin'ny farany tsy maintsy mahazo valipity anao sady mahazo vokatra tsara tsy misy récompense pour un trajet il y a pas de récompense pour un trajet fa il y a de récompense pour ce qui est jusqu'au bout tsy hoe rehefa nandeha anao da za mbo fantegnantegnany non tsy zay anontany mpiazakazaka mety possible anao nandeha mafy be tamin'ny voalohany nefa anao sakagny tantegnantegnany teo tsisy récompense pour un trajet fa misy récompense ho an'izay nandeha jusqu'au bout zay ny zavatra misy amin'ny fiainana ary zay ny fahamarinana ka anao raha ty azo récompense andana vitao hatramin'ny farany iny zavatra ataonao fa tsy hoe nanangana building be anao de erany izy parpaing fogna mitsangana de zanao hitragno anahy fa andana vitao hatramin'ny farany vakio ny Deutéronome 9:11 io fa rehefa tapitra ny 40 jours sy ny 40 nuits vao azony ny valipitiany vakinao le Deutéronome 9:11 teo nde moa vakitsika mihitsy ho anao zay mba linany am'izany Deutéronome 9:11 ozeto hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary no nitapitra ny 70 andro sy 70 alina de nomeny Jehovah ny vato fisaka roa de ilay nisy ny fanekeny zay tsara nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra tamin'ny alalan'i Moïse fa nila tapitra ny 40 jours sy 40 nuits fa tsy hoe tapitra ny 39 jours na ny 25 jours 40 jours 40 nuits zany vita hatramin'ny farany na managna planina farak'izay tsara ianao ohatra hoe agnano tragno anao de managna planina tragno farak'izay tsara azy ianao raha tsy vita hatramin'ny farany io tsy azo ipetraha tsy zay vita fiancé no manambady fa zay vita mariage oka zava tsara tsy zay olona vita fiancé no manambady fa zay vita mariage ainao tsara ngamba ny tiako ambara am'zany teboka anakiray faharoa satria Andriamanitra de tia manao zavatra hatramin'ny farany Andriamanitra rehefa manao zavatra de hatramin'ny farany izy magnano azy rehefa hitahy anao de tahiny hatramin'ny farany zay tahinao Jehovah de voatahy mandrak'izay ao Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 ozy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Matthieu 5 vakitsika vetivety Matthieu 5 avakeo aheritsika vakigny izy fa ozy hoe anisan'ny zavatra fanaon'Andriamanitra ny manao zavatra hatramin'ny farany hoe mamita an'le zavatra ataony hatramin'ny farany ianao tsy nahita an'Andriamanitra ny janona antegnantegnany zany jerefa efa vita ny zavatra rehetra vao nitsahatra Andriamanitra efa vita ny asa zay vao nitsahatra Andriamanitra ny tegna mampalahelo vao manomboka zavatra tsika matetiky de fa mila repos vao magnano raha ny sasany zao vao nanokatra laboutique ny any de fa mifody antoandro vao nanokatra épicerie zay tsy misokatra antoandro raha vony sokafy agnatiny akao tsisy efa tsy biscuit vao manokatra boutique efa zay repos hebdomadaire la boutique hely biscuit agnatiny akao misy zao karazan'olo matorony satria niasa rehefa tsara rehefa avy niasa zany zegny mila matory fa mba fa nisy vokatra ve vitanao zay vao natory anao misy olo matory satria niasa sady nahazo vokatra
fa misy ndray olo matory satria nitakiny vatany le izy fa magnino anao magnano karahan'zay za tsy maintsy matory am're karaha matory anao hatram'ray hatram'zay mba ino raha niova tamin'ny fiainanao za tsy maintsy matory am'rombiny folo misy olo miasa lavitry be de ataoko hoe miasa dépôt analaky niny izy mipetraky izy agny Ambojafy andehanany mody avakagny andeha ihina vona Fred izy maloha voalohany iasa namboariny tsy vita atsika zany tsy mamanagna le caractère hoe mamita zavatra hatramin'ny farany zay vao magnano repos caractère-n'Andriamanitra nefa vita daholo raha jiaby dans 6 jours 7e jour izy vao nagnano repos ka mialohany anaovagna repos jere voalohany résultat zay riavagna vao mahita vokatra atsika io kibotsika io moko problème tsika io za tsy maintsy mihinagna za tsy diniko voasilogna oya fa andana jerevy ny olo mahomby ny olo hitanao fa mpanan-kareny olo hitanao fa managna ny maizy azy tsy maika amina resaka finanan-kanina zany fa atsika sahiragna atsika mijaly reto hanigny fogna agnaty lohatsika mbora pare angery vake izany zavatra zany mila ovana mila jerevanao hoe matonao zay andeha hihinan-kanina mba fa nisy résultat matonao zay hoandry mba fa nisy résultat fa tsy hoe maika atory fotsiny satria ilainy vatanao le izy fa ndana matory satria niasanao sady nahazo vokatra raha mba milaza fa reraky anao de tokony mba misy zavatra vitanao hoe za zegny rô reraky mba ino ary le vitanao ny sasany reraka avy ny sakafo zany mandreraka za zegny rô voky loatra zegny reraka zegny hoandra zegny zany no mamaiky azy mila satria misy moko revagna karazana olona efa ohatran'izany mihitsy tia manangana zavatra izy fa tsy mahatody hatramin'ny farany ary ny tegna olana nge de ty maro amitsika reo ny zatra miasa tao anatin'ny tokantragnony ray aman-dreny tanao le magnano asa partour regny anjarany raha latsineny anjaranjare talata anjarany faravavy zoma sy ny sisa magnano partour de lasa tsy motive anao zavatra anao rehefa tsy toronao iregny zavatra eny zany ohatsika ray aman-dreny mba mila ovana kely agnatina tokantragno rehefa mba maromaro anaka anao asevy miara-miasa ny zaza fa tsy hoe torony raha latsineny torony raha talata to izy regny mametraka mauvaise mentalité agnatina zaza satria rehefa tsy torony de fa tsy magnano izy de be da be zay zavatra zay misy fiantraikany ratsy rehefa miala agnatin'ny tokantragno na ray aman-dreny izy teboka anankiray fahatelo ny olona tsy mahatody zavatra hatramin'ny farany de namany mpandrava fianakaviany devoly raha vakinao ny oabolagna 18:9 proverbe 18:9 ozy eto proverbe 18:9 ozy ary zay malaina amin'ny asany de raha lahany mpanimba zay malaina amin'ny asany de raha lahany mpanimba teny volagny eto raha mamaky baiboly King James anao de hoe satana za matetika mihaino vaovao de misy tragno ratsy fagnamboara ary ny tegna mampalemy zegny niroda ary nahafatesagna olona manjatony ny mpamonoragna an'izany tragno zany de ratsy noho ny mpamosavy satria nagnano ratsy nanjary be da be amitsika manao zavatra alasa fe ozy tsika zara fa vita ny olona manao zavatra nefa tsy mahavita hatramin'ny farany de devoly alanao zany fa zegny ny mariny ny olona tsy matotra amin'ny zavatra atsangany sy ny zavatra ataony de namany devoly ohatra zao namaky boky anao nefa tegna ampivoany tegna anao ny janony le boky nividinao lafo be ary nijerevanao ny titre ny tegna hoe tsara vakinao le izy tegna elegnelan'ny tegna anao ny janony nefa tao am'le fiafaran'le boky no misy an'le zavatra andrasanao ndana agnotaniny ny olona sahiragna sy tsy mahomby rehetra fa zay tsy nahavita zavatra hatramin'ny farany daholo ohatra hoe tsy nahavita fianara tsy nahavita formation tsy nahavita hatramin'ny farany regny olo regny riavagna matetika tsy mahomby sy sahira ndany any koa mba maka lesona fa mahatonga vatolampy afaka maventy be sy raha io afaka mahavita tragno nisy olo navita nanambatombaky izy io ny tracé nataony moelon izy zay izy vao afaka navita tragno ka eo zany riavagna no mila jerevantsika hoe jerevo ny fomba navitagna tragno anankiray jerevo ny fomba navitany olona zavatra anankiray jerevo ny olona anankiray zay niraisiny tagnana tagny amin'ny université fa zay olona navita fianarana eo zany re izy riavagna raha ianao ihany no tsy mahatody hatramin'ny farany mbola azoazo fa misy efa misy manohagna zao fa mbola tsy nahatody ihany izy ary eo ny tegna mampisy dette morale matetiky satria possible mety nisy dépense tao nisy vola be tao ohatra zao hoe mijanona tamin'ny fiancé
le fiancé mety azo adinona fa le kadona tolotra sy le peratra aiza izy am'izao possible hividy zavatra lafo vidy anao tamin'io nefa tsy navita hatramin'ny farany mampisy dety moral raha nanao zavatra tonga de vitao hatramin'ny farany raha misy zavatra hitanao fa tsy possible ho vita hatramin'ny farany aza tomboka satria toetran'Andriamanitra ny mamita zavatra hatramin'ny farany kandana mba hianaro zany teboka magnaraka ny lalagna ny lalovanao de be lavitra noho ny sisa ny lalagna ny lalovanao de be lavitra noho ny sisa dikan'izany vitao hatramin'ny farany ohatra zany ianao zao hoe za zao efa 50 ans efa be lavitra zay 50 ans zay raha par rapport am'le sisa tavela de dana zany jerevy na de mafy be karakory ny atrehnao zavatra anankiray na de mafy be karakory fagnanovanao zavatra anankiray ndana vitao hatramin'ny farany fefa kely sisa Romana 13:11 vakio rehefa mba misy baiboly aminao matetika atsika rehefa manao zavatra de eo amin'ny famaranagna fogna ny tavela ndana jerevy ny tragnon'olo jiaby fa mahatavela azy de amin'ny finition anao construction izy fa eo daholo ny olo enjagna finition enjagna tena tsy mora tokoa ny finition fa izy amin'ny maha finition azy zay famarana misy zao karazan'olona amin'izy tokony ahazo promotion igny mihitsy izy no miala miasa izy hiakatra grady no miala miasa efa tsy miasa ao izy vao maheno vaovao arô anao nareo tokony natao DG tao misy fogna revana ny fanaratsy zay manohitra ny fiafarana zavatra jerevy ny zaza classe d'examen eo indrindra izy no migafy matetiky ny zaza classe d'examen enjagna be ny ditrany satria efa mamarana jerevy ny olona fiancé matetika magnondragna fogna satria efa kaiky ny jour de mariage ka raha mba manao zavatra za teo vitao hatramin'ny farany ataovy hatramin'ny farany hoentiko imotivenanao zany lesona zany hoentiko ampaherezagna atsika zay tady ho kivikivy tongava saina aza manaiky agnano repos raha tsy efa nisy vokatra aza maika atory raha tsy efa misy vokatra aza maika isakafo raha tsy navita zavatra misy za teo somary nampimeanao le izy hoe vonanagna labotiki niany defa tsy misokatra antoandro mifody antoandro fa magnino anao nohatran'izany ndana mandeha amin'ny firenena mandroso fa niagny riavana 24 heures sur 24 misy sokatra fogna fa atsika amperagna mbola tsy mandroso te hagnano repos nefa mbola tsisy vokatra te hipetrapetraka nefa tsisy vola te hitsotsotra nefa tsisy atao ohatra fofo ndesiko aneragna ny saitsika zay fa tsy mijanona za mampirisiky ndao mba hiaraka ivavaka atsika ato ZIONA ndao mba hiaraka iango natao am-piangonana ambolo madiniky eo ny adresse misy atsika avy afaran'ny coopérative Trans Express mandeha Vatomandry io tsofoka kely anao ao no misy fiangonana ZIONA Firaisana misy fotombava koa isaky ny alatsinainy maraina amin'ny 2 ora sasany misy délivrance isaky ny talata sy lakamisy maraina amin'ny 6 ora ary misy fivorimbavaka isaky ny talata sy lakamisy ariva amin'ny 2 ora sasany misy fifadikanina isaky ny azoma amin'ny 6 ora ary ny alahady salam rapitso zao fidiragna voalohany amin'ny 6 ora maraina ary ny après-midi miditra amin'ny 2 ora sasany ny tegna ko pasteur David Rakotonandrasana nasainy Jesosy nitarika ny fiangonana ary itsika ato ZIONA de tsy mialondrafy tsy magnavakavaka finoana ary tsy mitory zavatra tsy aignana mariparagna ko azy de mbola ampatsiahivoko ihany hoe tongava amin'ny 23 décembre fa misy fety maventy be ataotsika magnomagna mariage iraisina atsika io tsy agnavagna na mpivavaka ato anao na tsy mpivavaka eny fa na de ataoko hoe tsy kristiany na ranao mbola tsara nivavaka hatram'izay raisina iny dossiernao zavatra ilaigna amin'io de ny certificat de célibat an'ny lehilahy sy viavy certificat de résidence an'ny lehilahy sy viavy photocopie na karapanondro ho an'izay olona atao vavolombelona ny ankoatran'izay anjaran'ny fiangonana ZIONA Firaisana no mikarakara azy afaka miinvité anao zay olo tianao invité na 400 na 4 fa mila alefanao lolo fotsiny lista agnomanatsika sakafo mariko eto fa tsisy resaka politika io ary tsisy hoe idirany hoe ino na ino fa tena asan'Andriamanitra fitorigna filazantsara no atao eto amin'ny fiangonana ZIONA Firaisana ka mba manasa atsika rapitso mba tongava mba jerevo hoe karakory moa ny zavatra torina ato karakory moa ny zavatra iaignana ato eto ampamaragna zady ivavaka manokana ho anao zay managna olagna ivavaka manokana ho anao zay managna zavatra mba tianao ho azo avy amin'Andriamanitra atony roa tandrifany ty tele ty ny tagnanao fa ivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no itsofako rano ny fiainanao
mba ho ambinina sotahina ary ahita fahasoavana nenao, ahita fandresena am'izay rehetra atao. Ny asan'ny demonia manelingelina anao de ho ravana amin'ny anaran'i Jesosy, ny aretina mivatanao ho sitranina amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho mpandresy ianao, aoka ho tahina ianao ka ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Mahomby aza, aoka ianao tsy ho tafandrimandry fa ho avy andeha hivavaka hitady an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga havariavagna amaregny misokatra ny fiangonantsika amin'ny 7 ora mandregny de après-midi amin'ny 2 sasany. Ny tegnako pasteur David niaraka taminao teto tahin'Andriamanitra mihoatra nenao ary ela velona. Magnaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Sakira si fankalaza no entiko mbo anulurako te na de kely aza ny fahitananay ny tompo mahita ny tsara to anatiko hirahira si fankalaza no entiko eto anatrehana zay nagnako tiao idofoko anao raisontagnandro Volazava, fazao volumani, ti falanzao che ava baraka keto. Efa volazava, fazao volumani, ti falanzao che ava baraka keto. Ayo, 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 se che samba c'è. Ayo, 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 ayo. Samy manana ny antovisiny atongavany aketo. Tsy voatery mitovy io fa zavatra important. Zagnahary tsy magnano foana ny anjara efa tonga aminao